resaka rano sy ny elektricité. Ny JIRAMA moa tamin'ny taona dia efa nandefa taratasy nangataka ny tany izay tokony hametrahana ny parc solaire 5 méga dia iangaviana tompoka mba ho tanterahantsika hatramin'ny farany izay projet izay fa efa isaorana sahady. Isaorana koa ny ministèren'ny agriculture satria betsaka ny asa efa vitanareo iangaviana ny hanaovana ny barrage izay efa natongavana monsieur le ministre tamin'ny farany teo. Mbola miangavy ihany koa ny fanomezana ny engrais, ny semence satria tena ilain'ny vahoaka izany. Eo ihany koa ny fametrahana ny lycée technique sy agricole satria ray ihany tompoko ny lycée général de Sainte-Marie. Manaraka an'izay dia ny financement matériel de pêche sy de conservation dia ilain'ny mpanjona le Sainte-Marie izay 60% ny olona any. Dia mila jerena akaiky ihany koa moa ny olona ny alga satria ambany loatra ny vidin'ny alga kanefany dia raha ny mahafantatra fa tena mahazo tombony ireo olona ireo. Ny projet miaraka amin'ny Amady Monaco efa nalefa entana ny ministère de la santé efa imbesaka nanao rappel zay madame la ministre afaka misitraka maimaim-poana ny fitsaboana ny vahoaka nalefa nay ny fangatahana fanohizana ny projet io mbola tsy nivaly zay atreto madame la ministre. Isaorana sahady ihany koa ny ministère-ny aménagement satria tena efa goavana niezaka monsieur le ministre atsafa ny vahoaka izany dia mbola mamerina ny fiangaviana na dia efa nanao ianao monsieur le ministre ny fanaovana titre fort be ho an'ny vahoaka antsika any Sainte-Marie. Ny fiangaviana ihany koa dia fametrahana ny délégué ny travail satria betsaka ny fanararodana ireo mpiasa kanefa tsy misy ny sompina-panjakana any amin'izany toerana izany. Miangavy ihany koa ny ministère du tourisme mba hanao ny visibilité bebe kokoa zany mahakasika ny soutien ny tourisme indrindra fa amin'ireo festival anankiroa lehibe festival de baleine sy festival tsorabe ary ny farany dia miangavy ny famitana ny EPP any Alokintsy sy EPP any Anarara satria efa kely dia kely sisa ny famitana indrindra moa ny EPP ao Anarara makasika indrindra to. Sorana Soloboka nanao an'izay nomeka an'izay fanofanina sy fanomarinana zay. Hiditra amin'ny fandraisam-pitenenana manaraka laharana fa sivapolo fito amby Soloboka nato amin'ny district de l'Ouest raha ny Moaly Soa Andrina Ezo. Menanao tompony Soprindra Monsieur le Président, miaraka amin'ny membre du gouvernement, miaraka amin'ny sous-membre voalohany zany eo amin'ny ministre-ny travaux publics. Eto zay monsieur le ministre des travaux publics mangataka teti-bola hanatsarana ny tampon-tanàna amin'ny Félix Vest fa sy avokoa ny lalana mampitohy ny fokotany eo an-tampon-tanàna amin'ny Félix Vest. Faharoa mangataka koa ny mba ametrahana ny baka ao Antsaramatso izay mampitohy commune rurale Vohiteno sy Ambatoarana. Fa tena enclavé tanteraka zany io commune Vohiteno io aloha ny tsy fisian'io baka Antsaramatso io ary efa misy tetezina raika koa izay sakana tsy afara tokavakany efa adresiko atana ny fanaovana azy. Faharoa manaraka izay koa misy pombele koa ao amin'ny commune rurale Ambanjasanava zay efa nanina tamin'ny conseil des ministres teo aloha izany moa ave tsy mitohy ireny sa mbola averina ihany koa hangatahana. Ka efa misy tetezina raika koa zay efa tosaka koa tsy afahan'ny commune io amin'ny circule efa vitako tanteraka zany tetezina zany ka io zany angatahana ianao mba andraindraikitra ndraiky mikasika ny pombele zany. Ministre-ny intérieur mbola manamafy hatrany misy ny ministre amin'ilay fampizarana ilay fokotany efa beponina be reo tony ampasipotsy sy ajoba zany aroa io dia aveo ihany koa ao Savoie Stremaer fa mijaly ny vahoaka zany noho ny fahabezan'ny mponina ao an'izany fokotany zany.
Amafisina ihany koa ny fanatahana ary indrindra fifanatahana vanao mahazo anay pompier ao amin'ny commune Ferivest fa misy trano mifanesy tato ato mety efa hitanao ngamba zany amin'ireny réseaux sociaux regny. Etany koa dia mitodika aminao ramatoa ministre ny fitsarana misy ilay fonja vaovao zay efa vita ao Ferivest mitsara ireo voafonja reo raha ny capacité d'accueil ny fonja zay ampirinasa amin'izao fotoana zao 80 détenus efa mihoatra ny 700 mahery ny voafonja amin'izany toerana zany ka dia mitodika aminao izahay manokafana izany. Mitodika amin'ny ministère ny rano. Ianao ramatoa ministre dia efa nantalo tao amin'ny université ny Angalanjofo. Efa nanao visite tao ianao tamin'ny membre gouvernement teo aloha. Dia ny olana ny rano no tsy ahafaha manao contenu campus universitaire io. Aiza ramatoa ministre ny fomba rehetra ahafahanao amin'ny réaliser an'izany satria ny rano no olana tamin'ity fitondrana teo aloha takeo. Etany koa dia mitodika amin'ny ministre ny fitantaram-bola dia manamafy izahay monsieur le ministre ny mahitohizany tetikasa ny P4 igny satria zava-dehibe igny satria manatsara ny asa rehetrarehetra anivony faritra tsirairay. Ary manamafy koa zahay monsieur le ministre ny bureau de trésor ao Ferivest tegna fa ratsy dia ratsy tokoa mba jereo ny réhabilitation mikasika izany. Etany koa mitodika amin'ny ministre ny fanajerena tany dia ampitomboaroa ny circonscription ny bureau ny service domaine foncier ao Ferivest. Malaka Fenilivo efa tsy voasahany bureau anankiray fitsony ny ao Fenilivo Atsinala. Mitodika amin'ny ministre ny fambolena dia misy ireo barrage agricole zay tokony efa natomboka monsieur le ministre aiza oaiza izy regny mba ho tombontsobo vaoaka ny Ferivest indrindra ny tatsaha any aminay any. Dia mitodika koa amin'ny ministre ny éducation misaotra indrindra ramatoa ministre fa devorainy zareo ny subvention fa kosa misy les vacations tamin'ny 2023-2024 mbola mandry ampiratany anareo any dia mba jereo akaiky zany. Dia aveo any koa misy ny sorfanky FP anankitelo zay manana olana amin'ny resaka famelona taratasy izy io ka tsy voaraika amin'ny farany teo dia amafisina aminao izany kasika an'ireo mpianatra anankitelo ireo. Zay moa miavaty aminay fa dia misaotra betsika tompoko mankasitraka indrindra. Sorry nanao honorable mitohy fandraisana fitenenana andray fitenenana malaika ny honorable lany tao amin'ny solombavam-bahoaka zafady toko lany tao amin'ny district ny Antsokia Befeno mitondra ny laharana fa 21. Alohan'ny andraisana fitenenana ny sakafo nareo mpanao gazety mbola nikarakara ihany fa tsy tafiditra atao anatin'ny compte voalohany tahaka zay koa ianareo ao amin'ny TVM CRNM zay nirefasany ministre nareo SMS amiko ministre minute misaotra ramatoa filoha tepoko voalohany zany ampahafantariko anao andriamatoa premier ministre ary fanitareniko taminao andriamatoa filohan'ny intérimaire premier sy tamin'nydika andriamatoa ministre ny fitsarana fa misy lalàna milohan'intsika akato momba ny fanasazina fampiboana ny fanasazina ny mpangalatromby. Lalàna io fa nakatoary ny HCC tavolona Juillet 2025 hatramin'izao mbola tsy misy promulgation ty lalàna ty. Zay tamin'ity taona ity zany za satria za mangaka hoe le fananganako spécial hitsarana misy olo mahery an'enimpolo amponja moantsoy miandry fitsarana an'io zao vao hitanay fa tsisy promulgation io lalàna io dia mampitrehitra zany satria lalovantsika fiainan'ny vahoaka ny lalovantsika an'io dia mangatka zao ary tena mangafa zarena lakelpa promulguenareo ty resaky ty dia raha misy structuration juridique azo atao mba hitsarana reo olo
mahelin'enimpolo efa mipetraky itsarana amin'io lalàna vaovao zay milaniny sombabahoaka eto tamin'ny eritaona dia mangataka zava hojerenareo akaiky io zavatra io. Iny voalohany. Faharoa manaraka zany le zavatra nitarainy portao angambatoa ministra ny fahasalamam-bahoaka fa nivao azy le izy. Dia moa zany garaka ny resaka antsika ho alefako amin'ny alalan'ny siada amin'ity zany ny fanaovana solaire ny hôpital be ny Antsohihy. Fa ny zavatra angatako dia le budget, satria anisany budget farany mavesatra amin'ny hôpital io le resaka soky. Mba tsy hainareo budget n'hôpital io amin'ny taona avy fa ampitomboana zany caisse sociale ny hôpital satria maro mahantra mandeha amin'ny hôpital tsy mahavoavidy ny fanafody sy ny tsisa tsy voakarakara araka ny tokony izy. Dia ajato zany le budget n'hôpital fa ampitomboana ny caisse sociale ho an'ny mahantra. Fahatelo, ndao ny fampiresana ataontsika ramatoa ministra rano dia nanome toky anao fa vanareo soena zany le resaka mpamatsian-drano ao Antsohihy tamin-tanàna. Dia nitotoky noho zany nitotoka amin'ny andriamatoa ministra ny fitaterana satria olo nididy azy tao tamin'ny taona lasa nanome toky zao fa navaova resaka rano dia nokarkarena zany fanavozana tanteraka ny garotiaina to Antsohihy zay mbola tsy nitokana. Zany hoe fampidirana jiro ary ny resaka sanitaire sy lokony ray mandeha izy ity satria efa taona maro izy namboary tsara nampiasaina. Satria za zany ampotry rano amin'ny garotiaina rehefa vita zany rehefa manapolany rano atampinanany Antsohihy. Farany tsy hoe farany fa andriamatoa ministra ny fambolena nisy fangatana narehefa nety tamin'ny talim-patra ny fambolena momba ny barrage jiaby zany tokony amboany eo amin'ny districtny Antsohihy. Ary efa tongany aminao zany tokony efa tongany aminao zany ministra raha tsy tonga aminao dia azoko alefa aminao. Fa sika manokana zany misy fokotany zany zay tokony ametrana barrage satria reny taloha zany tena mivelo zany miaina tamin'ny asan'ny dahana. Dia zany anometoko zareo raha anareo mitady asam-pivelomana hafa ialanareo io asan'ny dahana io zay karakaranareo. Dia iezana zany io atao barrage io mba amboly reo tatsa io. Raha io anisany zavatra mitoanako mafy zany le resaka atao gagazy dia mitotika ramatoa ministra ny varotra atao salamy zany koa resaka paragasy. Fa io tena iainan'olo maro indrindra mandeha any Antsohihy io resaka paragasy io tokony jerena akaiky. Farany le farany ramatoa ministra ny arenaky Britany ao anatsara ny situation fikaroana soky eto amintsika ny situation sy ny situation Madagasikara. Misaotra ramatoa filoha.